ho amintsika mianakavany ny fiadanana zany tenin'andriamanitra zany no entinay miarabanao indray amty fotoana mahafinaritra tya hitanao manokana indray reny tompo amty fotoana fahatsika miara-mianatra ny tenin'andriamanitra ty ary ny angatana amin'andriamanitra de hoe ikorinina amin'ny alalan'izao fandaran'izao ny herin'andriamanitra sy ny fahasoavany a de ho tonga ny amin'ny toerana zay andraisanao an'izao fandaran'izao de andrayany zany fahasoavana sy afitahiny zany ianao a zany herin'andriamanitra izany a eo ampianona mpitserevana an'izao fandaran'izao aoko ho tanteraka aminao zany tsodrano sy vavaka zay ataonay zany a ny tenako pasteur André Alvarez miarabanao ary miarabanao koa pasteur Tofo miaraban'ny pasteur Alvarez ivavaka asika tompo raha io dia aoka ikorina amin'ny alalan'izao fandaran'izao indray ny herinao a ny fahasoavanao ny fitahinao a ho tonga ny amin'ny toerana maro samihafa zay andraisanay an'izao fampianarana zao ny fahasoavanao teninao de milaza manao hoe zao mifanakena ataoko aminy dia nitsitsarako amin'ny fanasoavana azy ka ho tia azo mandrakariva andriamanitra so mila an'izany fahasoavanao zany zay na ny asa fivelomanay na ny ara-bolanay na ny fahasalamanay na ny tokantranonay na ny fiaina tokantranonay zavatra rehetrarehetra mihitsy tompo dia ilana an'izany fahasoavanao zany ka dia taio manokana zao fandaran'izao a andraisanay zavatra avy any aminao misaotra fanay masonao misaotra Jesosy eo amen inary tompoka Exodosy toko fahaefatra amby roapolo a andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo amby folo no vakitsika ny namonona fanatitra anamafiana ny fanekena sy ny nahitany Mosesy mba amin'ny lolon'ny Israely an'Andriamanitra ary izy tamin'ny Mosesy mekara ao amin'i Jehova ianao sy Arona sy Nadaba sy Abio ary fitopololay amin'ny lolon'ny Israely ka miakofa iny lavitreny ianareo nefa Mosesy ihany no anakaiky an' Jehova fa ireo tsy mba anakaiky ary ny olona tsy hiakatra momba azy dia tonga Mosesy ka nanambara tamin'ny olona ny teny rehetra zay nataon'i Jehova sy mifitsipika rehetra dia namaly ndray miretina ny olona rehetra ka nanao hoe ny teny rehetra zay ny olona zain'i Jehova dia ataonay ary Mosesy nanoratra ny teny rehetra nataon'i Jehova dia ny fomaraina koa ka nanorina alitara teo ambodin'ny tendrombohitra sy tsangamato 12 araka ny firenen'ny Israely 12 ary ny zatovy amin'ny zanak'Israely ny rany dia nitondra fanatitra dorany ireo ka namono vatotrombalay atao fanatim-pihavanana ho an'i Jehova ary nalay Mosesy ny atsasaky ny rà ka nataony teo anaty lovia ary ny atsasaky ny rà kosa natompony teo amin'ny alitara dia naka ny boky ny fanekena izy ka namaky teny teo anatrehan'ny olona ary ny olona iza rehetra nolazain'i Jehova dia ataonay sekenay ary nalay Mosesy ny rà ka natompony tamin'ny olona dia hoy izy indro ny rà mifanekena zay nataon'i Jehova taminareo ny amin'izany teny rehetra izany dia niakatra Mosesy sy Arona sy Nadaba sy Abio ary ny fitopololay tamin'ny lolon'ny Israely dia nahita n'Andriamanitra ny Israely izy ko ny teo ambanin'ny tongony dia toy ny fanganoan'ny vato safira voavoatra ary toy ny tena ny lanitra ny famirapirany ary tsy nanintsitra ny tanany tamin'ireo lehibe ny zanak'Israely izy dia nahita n'Andriamanitra izy ireo ary ninana sy ny sotro ary hoy Jehova tamin'i Mosesy miakary eto amiko eto tendrombohitra ka miteo reto dia omeko anao ny vato fisaka zay misy ny lalàna sy ny didy sy ny soratako ampianarina azy dia nainga Mosesy Josoa mpanompony ary Mosesy dia niakatra tao atendrombohitr'Andriamanitra ary izy tamin'ny olona miandrasanay eto mandra-piverina eto aminareo ary indro Arona sy Ora dia eto aminareo ko raha misy olona mananady aoka keo amin'izy roalahy izy dia niakatra tao amin'ny tendrombohitra Mosesy ary ny rahona nanarona ny tendrombohitra ary ny voninahitry Jehova nitoetra ambanin'ny tendrombohitra Sinay ary ny rahona nanarona azy enemana dia niantsa Mosesy tamin'ny andro fahafito tao voan'ny rahona izy ary ny fijery ny voninahitry Jehova tao atapon'ny tendrombohitra dia tahaka ny afo mandevona teo mason'ny zanak'Israely dia niditra tao voan'ny rahona Mosesy ka niakatra tao amin'ny tendrombohitra ary nitoetra tao amin'ny tendrombohitra 70 andro sy 70 alina Mosesy pasteur ya misaotra ny pasteur Alvarez tamin'izay vaky teny lavalava izay dia mamberina moa zany ny
firaritsoa matsika rehetra indrindraindrindra ho anao izay manamarika nyity datin'andro androany ity mety hoe tratrany tsingerin-taona ny taona naterahana ianao a na nanaovana mariagenao a na ny baptême na ny batisa dia misy fahatsiarovana manokana ianao amty androany io ty dia manonona ny fitahin'andriamanitra sy ny fahasoavan'andriamanitra mba ho ambinin'andriamanitra ny androm-piainanao sisa rehetrarehetra zay mbola itsofanairananao hoe ho elavelona ianao ny mahaela velona moa efandraisantsika teto foana hoe misy secret vitsivitsy zay mahaela velona dia ny voalohany dia ny fanajana ny ray aman-dreny ary ny faharoa dia ny fitiavana an'andriamanitra zay manajana ray nosonyreninao mba ho maro andro ianao satria zao noreketany fitiavany dia ovokisako fahaela velona izy anisan'ny mahaela velona za zavatra zany a akoatra ny fiarakarano amin'ny toe-batanao sy ny ara-pahasalamanao a dia mahaela velona ny fanajana ray aman-dreny sy ny fitiavana an'andriamanitra ka firaritsoa ihany zany ny pasteur Alvarez a fa iverina ato anatin'ny baibolitsika aloha misy teboka vitsivitsy zay hosoritatsika mazava tsara pasteur mampatonga ny valim-bavaka ho tonga eo amin'ny olona ny voalohany indrindra amin'ireny a raha mijeritsika aloha zany dia ny maizy an'andriamanitra ary mitoetra an'andriamanitra dia andriamanitra masin'andriamanitra zany mahatonga azy miteny manao hoe aoko masina ianareo satria za masina za Jehovah-andriamanitra reo ary izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo misy antony lehibe no nahatonga ny Mosesy rery no nahatonga ny Mosesy hoe izy rery no tafakatra tao amin'ny tendrombohitra fa nisy ihany reo mpisorona zay niaraka taminy hoe Arona, Nadaba, Abio a sy ireo olona 70 mirahalahy lolona izy reo lolona fa tsy niakatra tany an-tendrombohitra izy reo fa tatia ivelany tena satria ny antony dia zao ny fietrehana an'andriamanitra zany pasteur Alvarez dia tsy maintsy miatrika ao anatina fahamasinana ao anatina fahamasinana ary zay fietrehana an'andriamanitra zay mbola tsy miova mandraka ankehitriny zany ane no mbola iresaka motsika rehefa aveo hoe inona ny antony faharova zany no hoe rehefa manompo an'andriamanitra ianao rehefa tonga zanak'andriamanitra ianao a dia lay ny afantarana ny olona fa nateraka indray ny olona anankiray olom-bovontsy le olona dia in'ilay maizy an'andriamanitra iny no mifindra ao anatin'ilay olona dia manana fomba manana toetra manana fahamasinana izy ao anatin'ny fony amin'ny fomba fijeriny masony ny fodim-pisainany hatramin'ny zavatra hoaniny na ny zavatra tafina ity ivelany zay zany le maizy an'andriamanitra pasteur satria raha vao tsy manam-pahamasinana dia lasa ohatran'ny kolotsaina fotsiny le fivavahana hoe zavatra tsy maintsy atao isaky ny sabotsy na isaky ny alaty satria mandeha ny olona dia tsy maintsy andeha fa rehefa tena voavontsy ny olona anankiray nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana ny olona anankiray a dia mazava ho azy fa manana an'izay vokatra ny fahamasinana izay ozy izy Romanina toko fahenina andininy faharoa amby roapolo sy telo amby roapolo manao hoe fa ankehitriny rehefa natao afaka amin'ny ota ianareo ka tonga mpanompon'andriamanitra dia manana ny vokatrareo amin'ny fahamasinana ary amin'ny farany dia fiainana mandrak'izay zany hoe zay lay toetra an'andriamanitra zay zany rehefa afaka amin'ny ota ianao a dia tonga mpanompon'andriamanitra ianao a dia manana ny vokatra ny fahamasinana ianao a ary ny fiafarany a ozy ny soratra masina dia fiainana mandrak'izay dia zay toetra n'andriamanitra izay tokony hifindra ao anatin'ny olona tsiraray avy ary zany no anisany nampiavaka ny Mosesy zareo tsara pasteur Alvarez nisy andalatsoratra masina teo ny teny manao hoe nahita an'andriamanitra mivantany Mosesy niaraka tamin'ireo loolona ireo dia tahaka an'izao ny fahitany azy eo amin'le andininy fafolo hoe teo ambanin'ny tongony dia toy ny fangano hoan'ny vato safira voavoatra ary toy ny tenany lanitra ny famirapirany ny tsy any amin'le ady hevitra hoe zao ny endrika andriamanitra tsy zay loatra ny idirantsika fa le hoe vokatra ilay fahamasinana tao amin'ny Mosesy a dia natonga an'andriamanitra tena ny seho mivantana mihitsy tena ny seho mivantana mihitsy pasteur ngeza be zany hoe fisehoan'andriamanitra zany ngeza be betsaka amintsika no mivavaka fa sady tsy mahita ny voninany no tsy mahatsapa ny heriny no tsy mahatsapa valim-bavaka satria mety antony ngeza be manakona n'izay fahasoavana tokony hiditra izay
dia lay tsy fandehanany olona ao anatin' zay fahamasinan'zay ny olona am'izao vanim-potoana zao zany pasteur Alvarez de tena miazakazaka mivavaka mangetaentan'andriamanitra ary tsy hoe mangetaentan'andriamanitra fotsiny fa efa tofoka problema ny olona mafy loatra ny vidim-piainana efa nandramana daholo ny dadarabe ny omby asy efa nandramana daholo zavatra rehetra voatrany tsisy raha manjary de maheno izy manao ny fivavahana ony mbola misy azo atenaina de zao anefany tonga ao anatin'ny fiangonana ny olona ohatrany tsy mahatsapana inona na inona ihany marary izy miditra ao de marary any izy mivoaka ao problema ny rotaona miditra ao de mbola rotaona sy fefany ihany mivoaka ao rina ny mahatonga zany zavatra zany satria ilay fahamasinana no tsy takatry ny olona mihitsy zany am'izao fotoana zao hoe tokony iainana ane zany fahamasinana zany satria ao anatina tontolona fiainana ny fahamasinana no anisan'ny laklen'ny fahagagana laklean'ny valim-bavaka laklean'ny finoana ary laklean'ny connexion amin'andriamanitra ireo zavatra zao zany pasteur Alvarez tsara iainantsika ka zay le gine exodus toko efatra amby 20 andininy voalohany sy ny faharoa zany hoe rehefa manakaiky an'andriamanitra ianao miditra ao anatin'ny trano fivavahana de izao raha inao no manamasy tena de tokony iainanao zany fiainana tokony ho fiainana zany raha lasianabafy raha misy tsindrim-peko hoe le andrinao azay aloha melohan'ny tena idirantsika ao anatin'ny votoatindresaka any pasteur zava-dehibe zay nolazaina teo zay pasteur hoe ny anton'ny ny fidianan'andriamanitra manokana ny mosesy anakaikikaiky azy misy kokoa no ny hafa de tsy hoe kisendrasendra tsy fizarana tavan'olona fa no zay famasinana araka ny ten'andriamanitra milaza manao hoe tsy anareo ny fidy hafa zany mifidy anareo ary naniraka anareo mandesy amoa ary mareta ny vokatrareo i mosesy dia nahita ny famirapilatan'andriamanitra tao atendrombohitra izy manokana na de niaraka teo daholo ary reo loolona sy ampiara-misakaika mpanohana mosesy reto raha jerentsika ny amin'ny testamenta vaovao pasteur de misy an'le hoe kody 3:12-70 3:12-70 reo dia isana mpianatra pasteur ny mpianatra dia misy karazany telo ny mpianatra akaiky an' jesosy misy an'ireo fitopolo lahy de misy an'ireo 12 lahy ny apôstôly zany de misy an'ireo apôstôly telo lahy ny apôstôly telo lahy moa dia anisan'ny tena tsy mitovy zany ny azo lazaina hoe fandraisan'ny tompo na dia tsy tompo tsy mizata avan'olona fa tsy mitovy a ny fomba fisehon'ny tompo amin'izy karazana telo reo ny telo lahy dia ao anatin'izany i Petera i Jaona sy Jakoba raha lahan Jesosy izy telo lahy reo pasteur dia niavaka tahaka ny Mosesy ty nisy taona izy reo nentin' Jesosy tany atendrombohitra ihany koa izy telo lahy reo de nahita ny fiovahan'i Jesosy tare namirapiratra de nahita ny Mosesy Eli teo atendrombohitra ihany koa izy telo lahy reo ary Petera moa zay de vakivava tamin'izay fotoana zay manao hoe mpampianatra maninona raha manorona lay eto tsika dia lay iray ho anao a zany hoe trano karazana trano zany trano vonjimaika trano ray ho anao a trano ray ho an'ny Mosesy a trano ray a ho an'ny Eli zay niseho tamin'ny fotoana io ary ozy ny tenin'Andriamanitra hoe Jesosy Kristy a dia namirapiratra lavitra noho izy roa lahy i Mosesy sy Eli tamin'ny fotoana io i Mosesy Eli moa dia reo mpaminany lehibe tao anatin'ny baiboly araka ty tenin'Andriamanitra vaketsika ty de ny mpianatra karazany mpianatra faharoa pasteur dia 12 lahy reo dia apôstôly Jesosy misy fotoana ny tompo a rehefa niala daholo ny olona rehetra niala daholo ny olona rehetra dia satria tafotoana tamin'i Jesosy de nitodika tamin'ny apôstôly Jesosy hoe nareko va mba te hiala teo izy reo apôstôly reo ho any amin'iza moa zahay fa ao aminao misy fiainana mandrakizay hafa mihitsy ny fomba fitoran'Andriamanitra andreo apôstôly reo na de niaraka tamin'ireo azy reo apôstôly 12 reo azy izy telo lahy reo de hafa mihitsy ny fomba fitondran'Andriamanitra nisy 12 lahy reo niaraka tamin'ny tompo mandrakarivo reo apôstôly reo ary reo de nampiasain'ny tompo tafomba tsy takatry ny saina de ao ihany koa reo fitopolo lahy pasteur zay mpianatra ny tompo ihany koa izy reo ary izy reo dia nirahan'ny tompo ihany koa tamin'izany fotoana zany nirahan'i Jesosy Kristy tompo a androka devoly a ary nandeha tsororo izy tamin'izay fotoana zay ary dia mijoro vavolombelona izy fitopolo lahy hoe Andriamanitra na ny demonia aza de nanaiky anay de izy ny tompo hoe aza mifaly anareo satria manaiky anareo mifanahy fa mifalia anareo satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo ny olona rehetra nofidian'ny tompo pasteur dia latsoin'ny tompo de afaka ho tonga ny an-danitra fa samihafa ny ositra
zay apetraka ny tompo a amin'ny mpanompon'andriamanitra tsiraray avy de tahaka an'izany koa eto amin'ity toeran'ity paster na i Josoa na Iora na i Nadaba na i Abio nareo lolona fitopolona reo de tsy mitovy ny osotra zay nomen'andriamanitra ary amin'izao fotoana zao koa paster dia mbola mipetraka foana zay zavatra zay a tsy mitovy mihitsy ny osotra sy ny fanomezam-pahasoavana sy ny antso napetraka andriamanitra amin'ny olona anankiray sy amin'ny olona rehetrarehetra zany no zavatra mbola mitranga mbola misy zany amin'izao fotoana zao tsy hoe manavakavaka andriamanitra fa andriamanitra mandinika ny vosony fo araka ny teneninao teo paster ka dia re olona manam-pamasinana re olona tsara fifandraisana re olona natsony ny tompo no fidin'ny tompo manokana dia atsony anatona azy akaikikaiky kokoa noho ny hafa paster tovy ia zay mihitsy pasteur Alvarez zany hoe ny fanatonana an'andriamanitra raha manatona an'andriamanitra ny olona anankiray dia misy lanjan-dehibe zay hoe fahamasinana zay a pasteur zay ny amin'iny fa iverenantsika kely lay andalatsoratra masina raha azonao averina avakeny pasteur Alvarez andininy fa eo amin'ny andininy fahatelo tapany faharoa ka hatreo amin'ny andininy fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy ary namalitra miredona ny olona rehetra ka nanao hoe ny teny rehetra zay ny olona zainy Jehova dia ataonay ary Mosesy nanoratra ny teny rehetra nataon'i Jehova dia ny fomaraina koa ka nanorona alitara teo ambodin'ny tendrombohitra sy tsangamato 12 araka ny firenen'ny Israely 12 ary ny zatovo amin'ny zanak'Israely ny rano dia nitondra fanatitradorana ireo ka namono vatotrombalay atao fanatim-pihavanana ho an'i Jehova ary nalay Mosesy ny atsasaky ny ra ka nataony tao anaty lovia ary ny atsasaky ny ra kosa natompony teo amin'ny alitara dia naka ny boky ny fanekena izy ka namaky teny teo anatrehan'ny olona ary hoy ny olona zay rehetra ny olona zainy Jehova dia ataonay sy ekenay ary nalay Mosesy ny ra ka natompony tamin'ny olona dia hoy izy indro ny rano fanekena zay nataon'i Jehova taminareo ny amin'izany teny rehetra izany ny andininy fa 9 sy 17 diny fa 9 sy 17 ary nivoninahitry Jehova nitoetra teo ambonin'ny tendrombohitra Sinay ary ny rahona nanarina azy enemana dia niaja Mosesy tamin'ny andro fafito teo avony rahona izy ary ny fijery ny voninahitry Jehova teo atapon'ny tendrombohitra dia tahaka ny afo mandevina teo amin'ny mason'ny zanak'Israely ia nisy fotoana efa nianarantsika teto pasteur Alvarez ny fomba fisehoana zay atao fifamatorana amin'andriamanitra izay na fifamatorana amin'ny satana dia ny voalohany a ny fiankofana ny faharoa ny fanahy fahatelo a ny ra ny fahaefatra fanatitra ary ny fahadimy ny teny reo zany a no mariky ny fifanekena eo anatrehan'andriamanitra reo koa moa dia nalainy devoly koa reo zavatra eo zany hoe misy olona manao fanekena amin'ny fiankofana amin'ny satana dia amin'ny ra manao sorona dia misy ihany koa manao fanekena amin'ny fanaratsy misy manao fanekena amin'ny teny avy amina zavatra ratsy ary manao fanatitra ihany koa amina sampy fa raha nanaraka tsara tsika ny fisehoan'le zavatra rehetrarehetra teo dia jereo tsara ny pasteur fa hita ato amin'ity Exodus toko 7 ty daholo reo zavatra teneniko reo eo amin'ilay toko voalohany sy toko faharoa dia vao nanatona an'andriamanitra mihitsy Mosesy niaraka tamin'ny Arona sy Nadaba sy Abio ny zavatra voalohany nataony dia ny ankohaka ny dikany hoe fiankofana dia manaja n'ilay zavatra toponao ianao mandray fahefana amin'ilay zavatra toponao ianao mariky ny fanekena ilay zavatra anankiray topona ka zareo reo dia ny ankohaka tamin'ny Jehovan'andriamanitra pahariny lanitra sy ny tany dia ny taorianan'izay a dia araka le vaky teny teo nisy teny nolazainy izy ireo dia ozy izy ny zanak'Israely manontolo rehefa ny teny Mosesy zay teny rehetra lazainy Jehova dia ekenay tena nao fanekena tamin'ny alalan'ny teny ny fahaefatra fahatelo dia izao nakavatotro nanorona alitara zareo dia io alitara io a nisy fanatitra natao teo dia rehefa vita iny fanatitra iny zany hoe tamin'ny alalan'iny no nakana n'ilay ra dia ny ra ozy natao tao anaty lovia dia ny sasany a nafafy tamin'ny teo amin'ny alitara mba hanaovana le fanekena ny sasany natompony tamin'ny olona natompy tamin'ny olona dia ny sasany najana teo amin'ny alitara dia
nanaovana fanekena teo anatrehan'andriamanitra le izy ohatraohatran'izay le fipetraka izy pasteur Alvarez zany hoe raha tiany olona no afaka indrindrandrindra ho ary pasteur be dehibe mihitsy ny olona nanao fanekena tamin'ny sampy nanao fanekena tamin'ny démonie ary za de mampirisika anao foana ho anao reny le hoe ny ankohoaka tamin'ny sampy reny ny ankohoaka tamin'ny doany tamin'ny vato aman-kazo ny ankohoaka tamin'ny voamadilo ny ankohoaka tamin'le hazo be de finosina zavatra menamena be reny de anaterana bambosy tately reny a nisy fanekenany to tamin'ny devoly daholo tao ambadika reny rehefa ezaka nitsinam-bolana de makany anaty rano mangatsika be na nakany anatin'ny ranomasina de manipinipy volanina ohatran'izany fa reny zany pasteur tena eo anatrehan'andriamanitra ny zavatra reny a hoe fifanekena nataonao tamin'ny satany reny misy ihany koa amintsika misy vanim-potoana ianao mety hoe nandeha tany amin'ireny mpitsabo reny satria mba te anakarena tampoka de io mpitsabo io fantatrao tsara mihitsy fa nitao amin'ny namanao no nakanynefa izy fantatrao tsara mihitsy hoe misy zazavavin-drano misy kalanoro de maimay te anakarena ianao de nanao sorona de nentina tany ny akola mena de nitady gisa mainty teraka ny vazatany rehetrarehetra de nahita ihany ianao hoe tena tsy maintsy mitondra gisa mainty atao sorona de zao natao tany io de mitondra vola vetsika robo sy inona le vola kely talohorony ariary be sy le ariary roa mavomavo kely iny efa sarotra mitady andrany de tsy maintsy mahita nefa de nanao fanatitra tao de nanao fanekena tao de nisy fotoana tokoa mety hoe naomby ianao tamin'ny zavatra nataonao mety nahazo vady tokoa ngamba ianao de nahazo fiarakatikatra angambany de mety navita trano fa am'izao fotoana zao indrisy fapotika ianao efa manomboka marary ny kansera ny ilanononao avy raha vehivavy ianao ary efa manomboka marary any amin'ny taovany anatinao any amin'ny tsaitenenina any raha ohatra ka lehilahy ianao enonao fa miapotika efa miasimba ianao am'izao fotoana zao efa kikisan'ny aretina efa rava ny tokantranonao potika ny fiainam-pitiavanao ray manontolo satria ianao tsy mahalala ny antony avy aiza de zany efa nitenentsika zany pasteur ny ankohaka tamin'ny devoly ianao na tamin'ny sampy vita fanekena tamin'ny alalan'ny raha zany hoe nisy raha nalatsaka nanaovana sorona teo amina sampy nanao fanatitra tany ianao de io ianao miapotika ianao miarava io de ianao zao mijery ty fandarany na mena ty fandarany ty mangetaeta fotrany tsy afaka miaingy zany mihitsy nitongonao ohatrany tianao dinga zany fa tsy afaka ohatrany hoe misy fanamem-pankanao zany ary io fanahy io miteny ao potitsofinao hoe mingana eo raha tsy maty keo hoe raha tsy vono koa hoe ohatrany misy zavatra mampiorooro mampitahotra ohatrany mampivaranontsany zany ary ao anatin'ny mandre ty fandarany ty anao zao de ohatrany mitsangam-bolo afavy zany satria voakitikitika liasana fanamitady anamotika anao sy animbanao io za de miteny aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy maintsy afaka ianao raha manana fanapaha-kevitra androany tsy maintsy voavonjy ianao raha manana fanapaha-kevitra androany ary zany pasteur Alvarez ny natonga ny i Mosesy teto raha nanao fanekena tamin'Andriamanitra de jereo tsara nenti ny arona sy ny zanany rahalahy reo mantsy nompisorona be tamin'izany fotoana zany hoe ny mpisorona be de mahasolo tena ny vahoaka ray manontolo tam'izany mantsy ny olona pasteur zany tsy hoe afaka miresaka mivatana amin'Andriamanitra fa ny mpisorona be ihany na mpisorona no afaka manatanteraka zany anatrehan'Andriamanitra ka ireto zany karazana solom-bava-mbahoaka mahasolo ny vahoaka ray manontolo mihitsy izy telo mianaka reto tamin'izany fotoana zany de inona ny zavatra nataon'izy telo mianaka ny ankohoka teo anatrehan'Andriamanitra ny eto Mosesy teo anatrehan'Andriamanitra de nanao fanatitra teo anatrehan'Andriamanitra de nametraka amin'ny teny teo anatrehan'Andriamanitra de nanao nanavaon'le fanekena teo anatrehan'Andriamanitra izy telo mirahalahy mianakireo de nahita tsara mihitsy lay zavatra nataony Mosesy inona moa no mahatonga le hoe izy telo mirahalahy tsy afaka anakany anatin'ny telo-bohitra ihany koa de tsotra be arak'izay teniko zay hoe solo tena ny vahoaka izy ka ao anatin'ilay vahoaka ao misy olona tsy de masina loatra misy olona pentipentiny ota zany zay le marina amin'izy pasteur Alvarez de tsy afaka miseho eo anatrehan'Andriamanitra fa manjary ringana le vahoaka fa tsy maintsy Mosesy rery ihany zay le izy satria Mosesy de tsy hoe solo tena ny vahoaka ihany Mosesy fa solo tena n'Andriamanitra ndray Mosesy fa iarona sy mpisorona be namany teo no solo tenany olona manao asa fisorona eo anatrehan'Andriamanitra ho an'ireo vahoaka tsiraray avy tamin'izany fotoana zany de inona ny zavatra nataon'ireo mitondra le fanatitra de nanao an'le fanekena de nandatsaka ny raha de nangataka famelan-keloka zany zavatra niseho teto de tao arinan'izay araka ny vaky teny novakinao teo de nakasitrahan'Andriamanitra ny zavatra nataony de nanomboka nidina am'izay le voninahitr'Andriamanitra nidina le voninahitr'Andriamanitra ary le fisehon'le voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny andininy fahenina amby folo sy fito amby folo de tahaka ny rahona ozy tahaka ny rahona ary nandritra ny enemana izy io
atraminy andro fahafito ina moa ny hevitra zany teny zany zany hoe le olona tsara fifaraisana amin'andriamanitra ka vita fanekena ao anatrehan'andriamanitra zany pasteur Alvarez dia ao anatin'ny 7 sur 7 24 heures sur 24 365 jours sur 365 jours de miseho amin'ny foana voninahitran'andriamanitra miseho foana le voninahitran'andriamanitra rehefa vita le fanekena teo anatrehan'andriamanitra ho an'ireo pasteur marina zay teninao zay pasteur nisy fifanekena teo a talohan'ny eonany zareo tamin'andriamanitra ary tiako amafisina kely le fiankofana nyteneninao teo zay pasteur hoe le fiankofana moa dia arak'izay nyteneninao zay fa tena mazava be zay hoe tena ny akohaka misy le olona fa misy karazana ohatrany hoe fombafomba ihany ko pasteur zay maneho fiankofana zay tsy fiankofana amin'andriamanitra izy fa fiankofana sy fanekena amin'ny devoly eto moa zany ny fiankofana dia reto tsy olo tena n'andriamanitra reto teo iaraka ny teneninao teo Mosesy a Arona Nadaba Abio Josoa sy ny olona fitopolola reo zany no olona fitopolola reo no nanatona tendrombohitra ary ny akohaka mihitsy ary nanaja sy nanao fanekena feno tamin'andriamanitra ary tokony izy pasteur tokony ho faty izy zareo reo vao nahita an'andriamanitra zany zareo dia tokony ho faty fa no le raha nalatsaka no le fanekena zay vita tamin'andriamanitra dia tsy matatra zareo fa vao mainka indray aza nisy ehon'ny voninahitr'andriamanitra zay tsy ny olona rehetra zany no afaka mahita an'andriamanitra fa reo olona zay nanehoan'andriamanitra tian'andriamanitra nanehoana ny voninahiny zay dia tsy maty zany izy ireo nohony amin'le raha famelan-kely koa nohony amin'le raha fanafahana le raha fanadiovana satria ty raha ty zany dia efa tadidony rano Jesosy hoe ny rano Jesosy zany a manadio atsika any amin'ny jona voalohany any hoe raha maiky mifahotantsika isika dia matoko somary n'andriamanitra ary manadio atsika sy manafaka atsika amin'ny alalan'ny rano zanak'ondry rano Jesosy Kristy tompo ny rano Jesosy zany tonga dia manadio atsika manadio ny saina sy ny fo sy ny fanahintsika ka tonga atsika afaka manatona isika koa ny pasteur amin'ny finoana afaka manatona n'andriamanitra amin'ny seza fiandriana amin'ny voninahiny io amin'ny finoana mivavaka zay ataontsika noho ny amin'ny raha soa an Jesosy tsika zany rehefa le mivavaka iny tsika ka mangataka ny rano Jesosy dia amin'ny finoana sady dia efa tonga eo anatrehan'andriamanitra isika dia lasa mahitsika miakohaka haitsika manaja azy manome voninahitra an'andriamanitra noho ny amin'le rano Jesosy zay manamasina atsika manadio atsika io rano Jesosy io pasteur no mampanakaiky atsika ozy ny ten'andriamanitra hoe any amin'ny Kolosiana toko faharoany hoe ianareo zay lavitra fahiny dia nampanakaiken'ny rano Kristy zany hoe ny rano Kristy zany no nampanakaiky atsika nampanatona atsika mahatonga atsika eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra zay rano Jesosy zay pasteur ka tokony ary mila isika mangataka zay rano Jesosy zay mandrakariva ny olona tsy manana ny rano Jesosy a tsy mangataka ny rano Jesosy dia namivavaka aza dia lavitra an'andriamanitra ary zay no mazava-dehibe amin'ny fivavahana kristianina pasteur ny fombafomba mpivavahana dia tsy mahasolo ny rano Jesosy fa ny rano Jesosy rery ihany a no ahafahantsika manatona n'andriamanitra le fiankofana teneniko teo pasteur dia zao misy karazana fiankofana ozy azy zay tsy tandritandritsika fa ataotsika izy indraindray ilaza vitsivitsy rehefa nilaza ihany teo pasteur fa ilaza vitsivitsy indraindray tokony atsika pasteur tsika indreny indraindray misy amintsika rehefa avy mandevina ohatra dia sisitsika afo eo ambaravarana eo dia laha tsika mandika an'iny afo iny satria zay fomba fanao zany le pasteur dia efa karazana fiankofana sady zany efa karazana fanekena amin'ny fanahy ratsy amin'ny devoly zany ary ilainy fitandremana tandremo sao dia manompo sampy ianareo zy ny tenin'andriamanitra any amin'ny jaona voalohany any hoe anaka taremo sao dia manompo sampy ianareo ndraindray tsika nisy taloha tamin'ny mbola mpianatra ny tena dia torony namana ohatran'izao hoe hevitra pasteur hoe rehefa latsaka ny varatra ka avy ny orana dia zao asy vonina dingadingana ambavana ao ka rehefa milatsaka ny varatra dia dingan'le varatra anao fa tsy voany varatra mihitsy izy ty pasteur rehefa taty aorina rehefa sokafan'ny tompo ny sainao izy ty fanekena fiankofana amin'le ratsy zay ataonao rehetra ianao na dia hoe na dia ny akanjonao io aza araka ny teny pasteur teo hatramin'ny akanjo dia misy dikany amin'ny fahamasinana manatrehan'ny tompo na taloha zany ny am'izao moa tsy haiko na mbola misy manao zany rehefa avy ny orana ka latsaka ny varatra dia hoe aza manao akanjo mena sao dia latsahan'ny varatra dia iny tokoa ianao fa tsy manao akanjo mena sao dia latsahan'ny varatra mbola endrika fiankofana ihany koa zany pasteur maro samihafa ny fiankofana zay tsy tandritandritsika za apahany fotsiny mba resahako zany ohatra iny koa pasteur hoe ohatra hoe tsy matoro mihitsy ny zazakely amin'ny alina tomany be na hoe misy ohatra misy lolo amin'le trano dia
lasa ianao mandoro diska tsy haiko hoe mbola misy diska moa am'izao na mandoro CD reny de reny nidoranao na rehefa tsy mahita reny de mandoro fatim-bolo hoe mba ilan'le lolo ao mbola resaka fiankofana ihany reny paster ka ny ten'andriamanitra hoe miankofa eo anatrehan'izay nanao ny lanitra sy ny tany hoe andriamanitra rery ihany no mendrika iankofana mendrika omenany voninahitra aza menan'andriamanitra ny voninahitra tokony ho anazy aza menany andriamanitra hafa ny voninahitra tokony ho an'andriamanitra fa meo an'andriamanitra ny voninahitra saza anazy ka didin'andriamanitra mihitsy ary ny fitsipik'andriamanitra ny hoe miakofa eo anatrehan'andriamanitra paster tofa ia resaka fiankofana zay fa mamaraparantsika na pasteur Alvarez iverenako kely lay makasika an'ilay raha teo raha tao amin'ny testamenta taloha tokoa zany arak'le nivakitsika teo pasteur dia ozy izy nyteny soratra masina hoe saika anao diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra isan'andro dia misy raha latsaka foana atao eo amin'ny fitoerana masina ary isaky ny andro firavoravoana lehibe na isa-taona dia eo amin'ilay fitoerana masina indrindra dia misy raha alatsaka ny mpisorona be natao ifonana ho an'ny zanak'Israely fa tsika dia mbola ho avy moa fotoana ianarantsika ny bokin'ny Hébreo fa Jesosy Kristy tompo kosa dia mihoatra lavitra noho izay mpisorona be zay mihoatra lavitra noho izay fisoronana tao amin'ny testamenta taloha zay dia tonga indray mandeha Jesosy ary rehefa tonga indray mandeha Jesosy Kristy tompo dia nandatsaka ny rahany nanolotra ny ainy ho famelana ny helokontsika ho fanavotana antsika mianakavy ka rehefa nalatsaka ny rahany Jesosy dia ny taranaka rehetrarehetra zay mandimby aty aoriana na iza mety taranaka mpanopo sampy ianao zao mijery an'ity fandarany ity mety taranaka reny le mpanondrana bois de rose reny ianao mijery an'ity fandarany ity mety taranaka ny olona mpanokatra sokatra ianao mpanondrana sokatra avy any atsimo any ahondranao any ivelany atsokosoko mpanondrana an'ireo arenakibo mitany atsokosokotra zany na mpanankarenanareo mianakavy na arena azo tamin'ny kolikoly na tamin'ny alatra mety hoe tena taminao tana fahotana be mihitsy dia zany efa miteny pasteur hoe amin'ny vanim-potoana reny olon-dreny zany mba te hiverina amin'Andriamanitra mba te hiverina amin'Andriamanitra dia izao hoy Zakaiosy rehefa nanatona an' Jesosy Zakaiosy satria nahazo vola be izy fa enina misy zavatra banka ao aminy na anakireny izy fa enina misy zavatra banka ao aminy nisy fifaliana sy fiadana-potsy feno tao aminy dia nanatona an' Jesosy izy dia niaiky ny fahotany dia nanondrana ny fahotany teo anatrehan'ny tompo dia hoy Jesosy manao hoe anio no tonga eto amin'ity tokantrano ity ny famonjena fa izy dia zanaky Abrahama ihany koa ka misy mpanankarena be lehibe mihitsy tena be kibo mivalombalona anankifito ny atony ny sokany misy anankitelo nefa tsy manana fiadana-po pile no andehanana mihinana pile satria miakatra tension mihinana pile satria tsy mahita tory mihinana pile satria tsy mahina-kanina mihinana pile satria mipalpité be ny fony dia zany zavatra zany mahazo azy reny olon-dreny zany tena nisan'ny olona mijaly pasteur kanefa raha anio ianao miaino mijery an'ity fandarany ity manolotra ny fiainanao an' Jesosy ka hanao fanekena amin'i Jesosy Kristy tompo anapaka an'ireo le fanekena ratsy teo aloha dia za milaza marina aminao amin'ny anaran'ny tompo fa manomboka andray anao Jesosy satria tsy ho avy antsy ny marina ho an'ny tompo fa ny mpanota hibebaka pasteur Alvarez ny mpanota hibebaka zany no tena tediavin'Andriamanitra zany ka iza amintsika ny tsy nanota iza amintsika ny tsy nanota teto ambonin'ity tany ity fa raha nanota ianao ka hiverina amin'Andriamanitra vonona andao ny fahotanao dia anafaka anao Andriamanitra tsarovy anefany tady io tsara ty teny ity fa ikatona amin'ny olona ny varavaran'lanitra raha tara ny fanapa-kevin'ny pasteur ikatona amin'ny olona ny famorapon'Andriamanitra raha ohatra ka mangatakandro lavo zany olona zany ny fampanantenan'ny mpitondra fivavahana anankiray rehefa maty ny olona anankiray ka anaovana fitoam-bavaka be na ampanenony mpitopolo aza ny lakilosy ka anaovana fararakitra 20 millions na 40 millions ny olona anankiray pasteur Alvarez ka ho ahindrahindra hoe ty olona ity dia nanao soa lehibe izy dia olona tsy ngolongolombolo teto amin'ny tanàna izy dia olona manana zao izy dia tokatokafana eo mpanao asa soa kanefa nandany filazantsara nandany tenin'Andriamanitra nandany rahan Jesosy Kristy tompo na hodokafana fa ho akarina ny an-danitra zany fanahy io fa vovonjy io za dia milavitra anao pasteur Alvarez fa tsy hoekena eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra io raha ny baiboly ny jerena tsy miresaka dogma na fiangonana antsika fa raha ny baiboly ny jerena dia mandahy satria
tsy latsa-datsaka foana tompoko ny rany Kristy tsy natao ho kilalao zany rany Kristy zany fa natao amonjena atsika mpanota namonjena atsika mpanao kolokolo ho atsika vehivavy janga na lehilahy janga ho anao mpangalatra ianao mpanondrana rena tsokosoko ianao mpanompo sampirainda na renim-baviny io za de milaza amitsika hoe fotoana napahana hevitra zao andraisanao fanapahakevitra anymponan'Andriamanitra fa manakery io rany Jesosy io pasteur Alvarez ary ho anao ndray mety efa pino efa tafiditra ao anatin'ny fiangonana ianao ozy ianao za ty efa atao am-piangonana fa sao de mbola tsy tafiditra ao am' Jesosy mariny ianao de izao no zavatra andriko ela le teny pasteur Alvarez teo izao no zavatra torohevitra omena atsika rehefa tafiditra ao am-piangonana ianao de ataovy za tafidiranao am' Jesosy de ino tsara ty teny ty manombo mibebaka ny amin'ny fahotanao manontolo tany aloha tany na de efa pino azy ianao ka ianao hoe mikatona anao ny varavaran'ny lanitra satria matoa misy olona anankiray tsy matsapa valim-bavaka pasteur de ozy ny teny soratra masina manao hoe Andriamanitra tsy mahay mpanota fa zay mivavaka amin'ny sy manao sitraponina ianao ny heliko tsika ny efitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra dikan'izay raha tsy mahay mivavaka anao Andriamanitra misy fahotanao mety hota tsy fantatrao fa ibebo eo anatrehan'ny tompo tena mangatafa amin'ny rapo eo anatrehan'Andriamanitra fa amela heliko anao Andriamanitra de ao anatin'izany tena ratsany daholo reo karazana ozona avy amin'ny sampy avy any amin'ny ray aman-dreny avy amin'ny fahotanao tany aloha rehetrarehetra tany de vitanao zay de izao tena torohevitra abidimpianarana mihitsy zany atoritsika izany mba hitan'ny olona voninahitran'Andriamanitra manombo manasa tena hoe mino lay rany Kristy na tsy hitany masonao ntsony azy hoe raisitro ny rany Kristy ikorina ao anatin'ny tovao anatiko ikorina ny anatin'ny ny organe rehetrarehetra ny anatiko any ny rany Kristy no manavatsava ny anatiko any mikorina ny anatiko any de ho hitanao fa isiovana lehibe eo ny lafi-piainanao ray manontolo manomboka ho tafaray amin'Andriamanitra ianao rehefa mivavaka tsy azo ny devoly tsisy afaka devoly empanganao zany tsony ozy ny teny soratra masina hoe iza no iampangan'ny olombo fidin'Andriamanitra Andriamanitra ny manamarina azy tsisy afaka iampanganao rehefa mikorina ao anatinao zay rany Kristy zay de vita fanekena eo amin'Andriamanitra atsika satria ambaratsika foana pasteur hoe ny olombelona de nandova fahotana tamin'ny nataony mena rana zay nifindra tao amin'ny Adamaseva de lay endrik'Andriamanitra lay imagin'Andriamanitra tao amin'ny olombelona lay ataoko hoe ran'Andriamanitra tao amin'ny ran'olombelona lasa nivadika ranam-panota le izy satria lava nanota ny olombelona de lay raha mihitsy zany ny lasa ranam-panota pasteur de izao raha tianao ny iova ho zanak'Andriamanitra anao ka andova araka ny teny fikasana de zay ny dikan'le hoe raisitro ny rany Kristy de ny rany Kristy iny misircule ny anatin'ny vatanao ray manontolo de lasa miverinao aminao lay endrik'Andriamanitra lay rany zanak'ondry lay rany Kristy mikorina ao anatsika ao ary zay rany Kristy mikorina ao anatsika zay no mahatonga le hoe andraisantsika valim-bavaka andraisantsika fitahina atonga atsika vita fanekena eo anatrehan'Andriamanitra ary io rany Kristy io ihany koa de anisan'ny ana marinana anao eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra ka raha ny rany Kristy no mikorina ato anatiko nisaniza miteny na mitsaratsara manao hoe mpaminany santoko reo zao reo de voavonjy tsy izy filazan'ny olona momba ny marina fa izao ny raisiko ny rany Kristy de voavonjy tsisy afaka itsivalana ny am'izany de saiko koa ianao andray an'izany mba tonga ny famonjena tena azo antoka eo amin'ny fiainanao izany pasteur Alvarez farano tanteraka tendray bava mbola nampiokilan'izay teny zay pasteur any amin'ny bokyny testamenta vaovao dia zao mbola azany ten'Andriamanitra hoe ho an'ireo olona zay tsy nanaiky ny fanekena tamin'izany fotoana zany tsy nanaiky ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely teo amin'ny tamin'ny andro Mosesy ka voaporofo hoe tsy nanaiky ty olo ty fa nandà tokoa amarin'ny vavolombelona roa na telo dia tsy maintsy toroam-bato vonoana zany olona zany teo izy ny tenin'Andriamanitra hoe na ny lalàna tamin'ny Mosesy ara tamin'izany fotoana zany izay aloka ny amin'ny zavatra ho avy ny amin'ny tsara lavitra ho avy de ny amin'ny rany Kristy Jesosy tompo no voavona no toroam-bato zay tsy nanaiky an'izany fanekena zany mainka ave fa ny olona manao tsinitsina ny rany Jesosy ny rany fahasoavana ny rany fanekena vaovao amin'izao fotoana zao dia fahatezeran'Andriamanitra tsy miaroaro zavatra no miandra an'izany olo zany zava-doza zany ka aleo miditra am'le fanekena vaovao miaraka amin'ny Jesosy pasteur hoe zany hoe mandray an'izay rany Jesosy zay ianao mino ny rany Jesosy mangataka ny rany Jesosy manaiky diovy ny rany Jesosy manaiky ny rany Jesosy ikorina ao anatinao ao de hitanao fa ho hiditra anaty faneken'Andriamanitra ianao ho isan'ireo zanak'Andriamanitra zany ianao ivavaka tsika pasteur am'izao fotoana zao isotra ny tompo raha io de misotra nao ndray zany am'izay fampianarana lehibe zay nomenao anay teo zay de amin'ny fanekena fiankofana mifanatitra ny amin'ny fanahy ny amin'ny alalan'ny teny ny amin'ny alalan'ny raha zay enonay teo ary ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra androany de mangataka ny ranao Jesosy de le rano fanekena vaovao
raha ny famelan-keloka raha ny famonjena raha ny fanafahana raha ny fanavotana raha mampandresy anay zany rano zany jesosy no angatahako am'izao fotoana zao ikorina ty anatinay ny rano razambe ny ozona avy any amin'ny razambe ny rano ray amanay zay mikorina misy ozona misy fahotana ty anatinay dia solona ny rano ao zany jesosy am'izao fotoana zao reo karazana aretina sy virus ao anatin'ny raha teo aloha n'olo-vaina tany amin'ny razambe dia ny rano ao no misolona zany ka mandevina reo karazana aretina ty anaty am'izao fotoana zao amin'ny anaran'i jesosy a ny raha soanao tompo ny korina ty anatinay le raha mifanekena le raha mampifamatotra anay aminao ny rano ao jesosy sady mamela eloka manadio manamasina anay no manasitrana ary manafaka anay ihany ko zany rano ao zany jesosy no angatanay raisiko zany raha zany am'izao fotoana zao ary mangataka zany raha zany ikorina amin'ny alalan'izao fahitalavitra onjam-peo zao amin'ny alalan'izao youtube zay fandraisanay zao a de ikorina zany raha jesosy zany ary amin'ny finoana de ho tonga ny atokantrano tsiraray avy a ao anatin'izao fiara ao anatin'ity tokantrano ty a amin'ny anaran' jesosy kristy tompo a ny marary de ho sitrana ny manan'olana de ndray vahaolana ny manatena andova fanjakalanitra de azo fatokina be izy fitsarana fiadanana aty anatinay nohony amin'ny rano zany nohony amin'ny rano ao jesosy kristy tompo misaotra jesosy eo amen pasteur eny tompoko de mifarany eo ny fotoanatsika mianakavy a tamin'ity androandroanyity zany fampianarana zany de natao amonjenanao tsy zany a tsy misy resaka ataoko hoe fanindraindrana fiangonana na hoe fotom-pampianarany fiangonana izy fa tena ara-baibolina zavatra lazainay aminao eto a miorena tsara ao amin'ny toeram-pivavahana misy anao fa reo fotsiny tenin'andriamanitra hoe azo antoka avianao fa ho any an-danitra azo antoka avianao fa voadio any rano jesosy a manaona ny toe-pananao sy ny toetranao sy ny fahamasinanao am'izao vanim-potoana zao sao de fa miamivona tsikelikely hotain'andriamanitra ianao tanatin'ny tokantrano ato ho atsika ty ivelany a misy amintsika eto New York zany aty New York manaraka an'ity fandaran'ity soran'andriamanitra lehibe maro amintsika ihany koa aty piasa malagasy aty Dubai a sy aty Koweït sy aty amin'ny Liban manaraka an'izao fandaran'izao mahereza fa de manana ny lalana sy ny hevitra tsara hitondrana anareo andriamanitra ary tsy adino moa zany a ho atsika eto Paris zay tena vahoaka maro de maro de maro tsika eto Paris a no manaraka n'ity fandarana ity indrindrandrindra tsika ty amin'ny province rehetrarehetra sy any amin'ny district rehetra zay manaraka an'izao fandarana zao ho tainy jesosy tompoko tainy tompoko